eto amin'izao toerana izao. Faharoa manarakaraka izay, manatitra ny arabantsika rehetrarehetra atao anatin'ny trano fivavahana ny tenako. Ianao izay fandeton'ny tompo anatrika sy hanotrina ity fitombavaka ity, dia mirary soanao aho andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, andray ny fitahin'Andriamanitra lehibe. Ary tsofoko rano anao izay efa nomanin'Andriamanitra raisinao amin'ny teny androany ity, dia ho tonga eny aminao anie zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho voarainao anie zany amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa manarakaraka izay miarabantsika rehetra izay manjoy sy manaraka izao fitombavaka izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Ny anentanako antsika ireo dia izao: raiso tahaka ny fitombavaka atrehanao anaty trano fivavahana mihitsy ity fitombavaka izay ataona ity, fa izay dia resy lahatra ary mivavaka hoe matoa ianao nataon'Andriamanitra mahita sy manaraka ny fitombavaka miaraka aminay, dia efa sitrapon'Andriamanitra izany mba handraisanao fahasoavana sy fitahiana lehibe. Noho izany mirary soa antsika rehetra ny tenako amin'izao fotoana. Ho tahian'Andriamanitra ny ianareo any an-tokantrano tsirairay avy any. Ho tahian'Andriamanitra ny any fiainanareo. Izay mpanompon'Andriamanitra dia mirary soanao ihany koa mba tena anaraka hatramin'ny farany ny fitombavaka rehetra, na io ny hira fiderana, na ny fiankofana, na ny vavaka, na ny toroteny. Fa izay vavaka ho anao any amin'ny famaranana izao fotoana izao mba ho afaka tanteraka ianao amin'ireo olana, ny fahasairanana, ny famatorana devoly na ny ozona izay mahazo anao. Ka mifanomboana amin'ny fotoana azy andaontsika tonga dia hivavaka avy hatrany, hisaotra an'Andriamanitra isika, ametraka amin'ny fotoana ihany koa ampelantanan'Andriamanitra mba ho tanteraka amintsika ny tenin'i Jesosy manao hoe fa na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarana dia manatrika eo ampovoany aho Jesosy. Ka mba hananantsika antoka mba ho resy lahatra isika fa eto Jesosy dia andao izao fitombavaka ataontsika izao ho tanterahantsika ho ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izao teneniko aminao, rehefa eto Jesosy androany dia eo amin'ny toerana misy fanatrehan'i Jesosy dia misy asa lehibe magaga tsy takatry ny saina mitranga. Ho any an-tokantrano any izy, ho atao trano fivavahana izy, hiaraka amintsika tsirairay izy, ahita ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika isika izay manao ameninao mafy. Alleloia. Ndao ary hivavaka amin'izao fotoana izao hoe hisaotra an'Andriamanitra dia metraka amin'ny fotoana ampelantanan-tompo. Na ho anao any an-tokantrano any azy, andao tena hisaotra an'Andriamanitra, andao hankasitraka an'Andriamanitra, andao hanome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa. Ry Tompon'Andriamanitra rainay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy noho ny alehibe ny herin'ny fahasoavana sy ny fitahianao, satria mbola nitahianao izahay ka nomenao izao fotoana izao afaka miaraka manomponao eto amin'ity toerana ity indray. Andriamanitra rainay amin'izao fotoana izao dia mivavaka izahay mba ho tahianao tokoa ny aty fotoana ity. Hitahanay tsirairay avy ianao, na ho an'ny olona atao anatin'ny trano fivavahana, na ho an'ny olona manaraka any amin'ny fahitalavitra, dia samy ho tahian'Andriamanitra ka trapa-fiantraikany lehibe ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana izy. Ho sitrany, ho afaka, voavonjy anaovan'Andriamanitra asa lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy, rainay izany an-danitra miasa ianao, tahio tsirairay avy aminay, mombanay tanteraka ianao, ka tsisy hiala maina izao fiangonana izao, fa samy andray fahasoavana avokoa. Ko ankehitriny Tompo, apetraka eo ampelantananao Jesosy, ataonay sotanterana amin'ny anaranao zany, mesamy fo magaga ianao, ombanay tsirairay avy, rainay izay ny an-danitra, ary tsy hay ny famindraponao, aidino ny famindraponao, tanterao aminay rehetra ny tanam-pitiavanao, hitsotra sy hamonjy anay tsirairay avy. Ary na izy ra iza manatrika eto Tompo, tahio izy ho soro ny fananao masina ka tsisy alamaina izay rehetra. Afafiko ny rahan'i Jesosy ho fiarovana izao fiangonana izao. Tahian'Andriamanitra tokoa ny izahay, samy mivavaka ihany samy mitonam-bavaka amin'izao fotoana izao. Samy mitonam-bavaka, samy mitonam-bavaka, samy mivavaka. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Na ho anao any an-tokantrano ary dia andao hivavaka. Ho antsika miaraka ato anatin'ny trano fivavahana, andao hivavaka mba hatonga an'Andriamanitra hiasa. Ety am-piadohana dia efa mirary soanao mitsodrano anao ahita ny herin'Andriamanitra ianao, ahita ny tanan'Andriamanitra ianao, hiasa amin'ny fiainanao any Andriamanitra androany, ombanao Andriamanitra ka tsy maty antoka anao.
andao anandratra ny tanatsiksika amin'izany hira izany. Misoran'Andriamanitra ny fotsika rehetra. Alléluia. Alléluia. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika afaka nanomboka izao fotoa mavaka izao teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Ny azoko antoka izany dia izao hitahantsika rehetra Andriamanitra. Hiasa ny fiainantsika rehetra Andriamanitra. Ka ho fanohizana ny fotoana andehantsika hiterahany tompo. Ho antsika rehetra dia raiso. Mila mandray fanapahan-kevitra mihitsy ianao hideran'Andriamanitra. Tsy fombafomba-piangonana izany, tsy natao an'ny olona izany, fa natao fankalazana n'Andriamanitra. Ka na any an-trano ianao, na atao amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianao, dia samy mandray anjara miteafy, mandeha izy, fa omena ho an'ny tompo izany fa tsy ho an'ny olona. Ka dia andao raisika pity hafantanana mafy ny mpanompon'Andriamanitra izay hitarika antsika ao anatin'ny fiderana. Alléluia. Dia mbola faly be indray izay miara-manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity miaraka aminareo. Dia faly ihany koa izahay mandray ho anareo izay mandray anay ao an-tokantrano androany. Mialohan'ny hanombohantsika fiderana dia ndao hiara-maky salamo raha sitraka ao. Salamo fahadimapolo amby zato amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araky ny haben'ny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjoara. Midera azy amin'ny valisy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsina maneno. Midera azy amin'ny kipantsina tsara feo.
ary aoka izay rehetra manam-pofinaina samy ideran Jehova. Alleluia. Izy ny tonga eto manam-pofinaina androany. Raha mety ianao dia ndao hitsangana dia tenenao Jesosy ideranao indray androany. Raha mamaky io salama io ianao dia hitanao hoe iza le deraina, amin'ny fomba ahoana ny afaka ideraina anazy, iza le tokony hiderana azy. Dia androany amin'ny alalan'ity ity aoka ianao tsy ho voafetra ny zavatra raha hideran'i Jesosy. Tsy hoe ozy izy ianao hoe no ny andro tsy haiko hoe mafana be dia tsy afaka mihetsika ho an'i Jesosy aoka ianao tsy eritreritra hoe satria misy olana dia tsy afaka hideran'i Jesosy androany. Fa izay rehetra anananao androany hoeto hiderana ilay avo indrindra, hoeto hiderana ilay tompony tompo, hoeto hiderana ilay mpanjaka ny mpanjaka. Aza rarahina izay fijeriny eo amin'ny manodidina anao, fa tsy izy no derainao fa Andriamanitra. Efa eto izy ary mbola eto izy ary miandro fotsiny izy amin'ny fiderana izay asandratra ao androany. Tahaka ny Davida raha nitsinjaka izy dia ny olona sasany vadin'izao mihitsy miteny hoe efa lasa adala mihitsy ity. Fa ianao androany niza miteny anao aza rarahina izany fa derao Jesosy amin'ny fonao rehetra. Amen. Izy no mahatonga anao toy izao avy any aminy ny zavatra rehetra any aminao. Dia ndao tsika hifaly hiravo ny tananao iny hiderao an Jesosy, ny tongotrao io hiderao an Jesosy. Ary izay no tenanao hoe fiderana tsy hatreto ihany fa hatrany an-danitra any. Raha esorina aminao zany ianao mbola hidera ihany ianao rehefa tonga any. Amen. Dia ndao tsika hiary hifaly amin'ny miaraka amin'i Jesosy androany. Je te loue, je te loue. Je te loue avec ma voix. Je te loue, je te loue. Je te loue avec ma voix. Je te loue, je te loue. Je te loue avec ma voix. Je te loue, je te loue. Je te loue avec ma voix. Dia manam-pofinaina ndao hideran'i Jesosy. Derao amin'ny feo
tokony anakana anao tsy idera izany sady zany ve tsarovy a be da be ny zavatra afaka hidehanan Jesosy tsy tonga eto ianao raha tsy efa nizaritra natao tao ny fiainanao sady zany ve dia saintsainao ane hoe inona daholo nataon'i Jesosy taminao mety tsy voatanisantsika fa andao androany atolotra anazy ny fiderana rehetra atolotra anazy ny fiankohofana rehetra ok anao tsy hideran'ilay olana eo aminao ny atao fiderana dia fanomezana voninahitra fanomezana lanja ny zavatra anankiray raha misy olana eo aminao aoka tsy ho zany deranao fa hoe lehibe ilay Andriamanitra izay tompoko lehibe noho ny olanao izy mahery izy akipiny hoe masonao amin'izao fotoana izao dia saintsainy hoe iza aminao Andriamanitra inona ny zavatra nataony taminao dia teneny hoe mpamonjy ahy izy mpanafaka izy mpanasitra anahy izy noho izany mendrika izy nomena ny dera rehetra dia ndaosika mbola hidehan Jesosy ihany amin'ity hiri ity fiderana rehetra ho anao Jesosy Anao hifantoka amin'ny Jesosy rehetra amin'izao fotoana izao adoloza rehetra any ivelany any fa fatoa amin'ilay mpamonjy anao zay tia fiankohofana rehetra ny
fiderana rehetra sa tsy zany ve raha misaina fotsiny ianao hoe inona maizy azy iza ilay andriamanitra izay tomponao dia mandeha ho azy avy ao anatinao zany fiderana zany tsy forcena akory ianao raha nisy olona nanao soa teo amin'ny fiainanao dia mora ho anao miteny hoe halleloia tsara be ianao tena misaotra betsaka fa mihoatra an'izany nataon'i Jesosy niainina fono anao novonjeny ny fanahinao novonjeny tamin'ny ratsy indrindra ianao mendrika loatra izy noderainy akipio masofonao dia saintsaina hoe naiza le anao ninina zavatra ataonao dia tsy misy azo oharina amin'i Jesosy tsisy azo oharina amin'ny zavatra rehetra nataony ka mendrika loatra izy noderaina amin'izao fotoana izao ilay fiderana avy ao anaty fonao naoka hisandratra ilay fiderana avy ao anatinao nioka omenao an'ilay tsara indrindra androany halleloia mendrika andery ianao Jesosy mendrika nihaja ianao Jesosy mendrika voninahitra mandrakizay mendrika nidera sy nihaja asandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika nidera sy nihaja asandratra ny tananay ho anao mba ho lehibe loatra ianao Jesosy iza ny azo oharina aminao ilay tompony lanitra tompony tany ilay nahary anay misy azo oharina tsisy toanao Jesosy aminao tompo lehibe anao mahagaga ny asanao tsy misy azo oharina aminao tompo lehibe ianao mahagaga ny asanao aminao tompo lehibe anao mahagaga ny asanao tsy misy azo oharina Hallelujah.
Jesosy jereo ny fonay amin'izao fotoana izao manaratra aminao amin'ny fona rehetra mamedera mamehaja mamemonay mitsoka miankoa ho anao ny tena tsisy azoarina aminao ho anao ny tera na ny andronay rehetra arany hiderany anao tsy ampy izany satria tena lehibe loatra ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay tsara loatra teo amin'ny fiainanay ianao toiteka ho antomponsika rehetra mazahoa toerantsika ary tompoka amin'izao fotoana izao isaorana n'Andriamanitra lehibe zay a ho fanohizana ny fotoana dia hiaraka hivavaka isika androany ny fanentanana hoentiko amintsika amin'ity fotoam-bavaka ity dia izao mila tena miomana ary mila vonona mandrakariva isika satria saika efa tanteraka sy mitranga avokoa ireo famantarana rehetra izay nambaran'i Jesosy ao amin'ny Matia toko 4:20 manomboka 14 rehefa nanazava tamin'ny mpianatra Jesosy hoe tsy maintsy ho avy ny fiafaran'izao tontolo izao ary ihany koa tsy maintsy ho avy eny amin'ny raolanitra ny zanak'olona dia nanomboka ny teny Jesosy hoe hisy famantarana hitranga ety ambonin'ny tany anisan'izany dia hoe hisy mpaminany sandoka hisy mpamitaka ozy ka mitandrema ianareo satria ilaza ny tenan'o Kristy io mpamitaka io dia ho marobe no voavitany faharoa andray atsy filazanady ianareo ozy hisy firenena hitsangana mely firenena hisy mosaromafany amin'ny tany samihafa hisy horohorontany eny amin'ny tany samihafa ireo famantarana ireny efa ndriavana dia saingy efa tanteraka ary efa mitranga avokoa manoloana izany indrindrany dia hoy aminao hoe raha efa nitranga sy tanteraka ary ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'ny Baiboly hoe famantarana ny amin'ny fiafaran'ity izao tontolo izao ity sy amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy dia hoy aminao olona manahoana kosa ianao efa tena vonona ve ianao efa resy lahatra ve ianao ny amin'izany fiavian'i Jesosy izany faharoa satria hifaran'ity izao tontolo izao ity ho tapitra tanteraka ilay izao tontolo izao fa ao ambaty izao tontolo izao izay mandalo hiainantsika ity dia misy kosa ny lanitra mandrakizay ka hoy amin'ny fanontaniana napetrako faharoa manahoana ny toe-panahinao izao manahoana ny fitondran-tenanao izao ianao fe anisan'ilay karazana kristianina ohatry ny varinana amin'izao tontolo izao mandalo fotsiny varinany amin'izao fiainana izao fotsiny ry havana misy ataoko hoe fijoroavolombelona kely ity hoentiko hijoroavolombelona aminareo mialohan'ny ivavahantsika dia izao vao tamin'ny alahady herin'ny sy tamin'ny tapabolana ahako rehefa nisy famanginy tompo lehibe tato amiko ampianatra ny amin'ny fiavian'i Jesosy ny fiomanana dia tena henoko hoe avany anaty fanahiko mihitsy izany teny ampikiray ny tompo azy izany ary be dia be ny olona nanolo-tena maro ny olona ny tena nanomboka ny omana ary vonona hitsy sy hiovany amin'ny fitondran-tenany faharoa na dia mihaona amina olona anankiroa na telo na anankiray ary ahako ka miresaka amiko dia nambarako tamin'ny olona foana fa efa tanteraka ange ny famantarana rehetra efa mitranga ange ny famantarana mialohan'ny aravan'izao tontolo izao sy ny havian'i Jesosy dia manahoana kosa ianao fa zavatra nafinaritra sy nampaharea tamin'izany
tena nomboka tena nyteny ny olona fa vonona izay iomana izay iovy izahay. Ary nafinaritra ana satria rehefa nampanolo-tenana dia fotoana lahady azy dia maro be tamin'ireo olona izay tao anatina fitoam-bavaka no nanolo-tena ho an'i Jesosy. Misy rehefa olona efa tonga in-roa, in-telo, in-efatra, in-dimy fa ka izy mbola tsy manana an'i Jesosy akory tao anatiny. Tonga tao anaty fitoam-bavaka ihany izy, manaraka fitoam-bavaka ihany izy, fa izy tsy mbola nanaraka le fepetrany Baiboly amin'ny Jaonina toko 2:12 izay nandray azy ozy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mbola tsy nandray an'i Jesosy le olona. Ao amin'ny boky Romanina ihany koa dia miteny manao hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ka mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamaty dia izay ianao vao vonjena. Ny akamaroan'ny olona nefany sady mbola tsy nandray an'i Jesosy, no mbola tsy nanaiky an'i Jesosy, mbola tsy napiditra Jesosy tao am-pony akoriny, fa dia nanaraka fitoam-bavaka fotsiny, mpanaraka renirano fotsiny, mpanaraka fombafomba-pivavahana, mpanaraka namana na mpanaraka ray aman-dreny fotsiny. Na noho ny andraikitra fotsiny izay nitazomy tao amin'ny fiangonana dia izay ny ety manam-babo ny sainy sy ny fony ho any an-danitra izy. Dia niteny tamin'ny olona fa diso hevitra raha ohatra ny fotsiny no fandraisantsika na fanapahantsika hevitra. Fa androany dia mitaonanao tena andray an'i Jesosy. Fa vita izay tao anatin'izay tapa-bolana izay dia tio izy ianao tamin'ny alakamisy avy nitoro-teny teto Androndrakely. Rehefa avy nitoro-teny teto dia vita ny fitoam-bavaka dia mbola maromaro ny olona niraisiko tetỳ ariana. Dia ireo olona niraisiko ireo anisan'izany mpivady anankiroa. Ireo mpivady ireo narary mafy tamin'ny asabotsy teo ny vadiny. Ilay ramatoa narary mafy efa be voka be fa tratry ny Ambalavelo izy tao aorianany mariaziny dia tratry ny Ambalavelo ilay ramatoa. Rehefa tratry ny Ambalavelo izy dia tena jaly. Efa nivavaka aminazy atao anatin'ny amam-bolana. Sitrana dia misy fotoana miverina tapaka indray ary tsy tompony tenany ohatra ny olona very saina. Misy fotoana tena tsy hita hoe atao ahoana io vehivavy io. Fa tamin'ny asabotsy any ampanatrehana ampanotronana mariazy no misy olona amin'ny telefônina dia niraisiko ny farany satria niantso matetitetika. Rehefa niraisiko izy dia renim-pianakaviana mitaraina hoe tena mba vonjeo ilay zanakay pastera, tena ivavao izy fa tena mijaly izy ato, tsy hita izay ho atao, tsy tompony tena ntsony izy, ny tapany ambany efa mangatsiaka ohatran'ny olona maty, efa ohatrany hoe tsy namana ntsony raha fijery maha-olombelona. Dia za moa tena tsy afaka akany an-trano satria any Andranahary any izy no mipetraka. Dia tsy afaka nakany mihitsy satria tena tsy afaka nialana ilay mariazy. Fa hivavaka ho azy amin'ny telefônina ho aza mba atonga zanakao afaka sy ho sitrana. Dia tao anatin'ny fotoana nivavany satria fampitozomana ke izy amin'izany efa nitapany ambany tena azo lazaina fa tsy mihetsika intsony. Olona efa tena ohatrany hoe raha maha-olombelona dia tsy ho namany ity vehivavy ity. Fa miafatrafatra, mikikika. Dia tao anatin'ilay vavaka natao taminy nikikika niantsoantso izy, nitabataba. Misy mito io matina io e, androany fotoana monona iny io e, mitabataba ilay fanaratsy. Dia rehefa kalma moa izy dia tsofoko rano hoe sitrana izy fa alao fa hoeto ambavaka tsara dia minoa ianareo fa ho sitrana izy. Vita izay ariva indray. Pastera, tena tsy niteny tsony izy. Tao anomboka atoandro tandrony tsy niteny tsony fa nikatona ny tendany. Niala tao aminy feony ary tsy naloha-pentsony ilay vehivavy. Ariva zareo miantso anahy, ahoana natao pastera? Sao dia mbola afaka makaty ianao. Ahoana ny tokony atao? Tena za io zao fa aty amin'ilay mariazy dia andeha hody hanomana ny toro-teny alahady. Fa zao ny atao ary makanesany amin'ny Androndrakely fa misy mpanompon'Andriamanitra mpandray olona permanence ao dia mba ataovy raisiny ho fa hoe toany izy tsy maninona izay fomba ahafahanareo mitondra anazy ihany. Tonga teto moa zareo zany teto am-piangonana teny nivavahana teto ilay vehivavy. Vita amin'ny fitoam-bavaka moa izay natao taminy dia hoe hody. Dia nangataka zay aloha tsy raha mba mety re aloha zay mba hijanona aty aloha. Izy amin'io tsy miteny nomboka niny atoandro asabotsy iny tsy niteny. Dia tsy afaka nipetrahany moa taty zany dia nalefa nody izy. Any an-trano tsy natory. Tonga ny alahady maraina tsy matory fa tena hoe olona mampalahelo, olona mijaly. Ary tsy mbola mivoaka ihany ny feony. Tapakandro ny asabotsy, ny alina ifo alahady, ny alahady mbola tsisy feo ihany. Lahady tontolo mbola tsisy feo. Efa tena tsy namana ntsony fijery azy. Latsinainy tontolo maraina iny mbola tsy mivoaka ny feony. Fa mbola ifampiandrasany tonga daholo ny fianakaviana. Ny eo daholo miandry anahoana ny hafarany. Inona ny tranga mikibo amin'io ngeza be. Nefa nisy olona miady amin'ny aretina sy ny asana devoly. Amin'ny 12 ora dia manontany ny fianakaviana izy hoe manao baikomona, manondro montre izy amin'ny firy zao. Zay ny tiany tenenina. Dia nisoratana ilay izy hoe amin'ny 12 zao. Dia nagaga afaka nanoratra ihany koa izy dia hoe amin'ny 2 no miverina ny feoko.
gaga daholo ny olona tao atrany inona amroa vetina amin'ny feo izy tsy afaka resana izy ary tsisy feoko anontany hoe izy anteny azany ohatra tenenao hoe tena efa ho lasy ty raha matoa ty angambana tsy haiko sa hoy izao na tsy ao fampivavaka atao efa mivavaka atao amintsika mihitsy izy aiza iny izy manangan-tanana iny zao ranga aleo ataontsika mipetraka reo groupe de lance dia alao izy ny tantara via ty ianao dia tantara io le izy amin'izay nareo nahita olona nahita ny lanitra dia nahita olona nandeha tany nentina tany amin'ny elo dia mba tsy honohonona boky tsony hovakianao a tsy honohonona andresak'olona tsony fa olona nentin'Andriamanitra tany amin'ny fiainana mandrakizay tany amin'ny lanitra dia olona nentin'Andriamanitra nahita ny elo dia izany ny tantara aminao androany vonina tsara ianao ka tsy isaorako amin'ny tompo fa io izy io ity le olona tantara eo avereo mihitsy le tantaraina amin'izany tsy izany tantara dia zao a tantara eo amin'ny olona dao le zavatra nitranga taminao no mikalesabotsy amaraina le hoe enao narary dia enao reny vavahana amin'ny telefônina dia enao no mikaliteny teny dia ny zavatra hitanao rehetrarehetra lasabotsy a lahady a latsinainy ao ary to sabotsy a nanomboka narary sabotsy tamiroa zay a nakatia fiangonana nentina taxi a dia tsy niteny moana mivavako tsy niteny a dia mandeha ohatry ny olona rehetra mandeha fa tsy etỳ tany mifanahiko a fa tamiroa nisy naka mifanahiko tamiroa dia io olona io nakana olona manao akanjo fotsifotsy nakana izy dia nandeha zay iny asabotsy iny a dia mbola niteny aloha ny asabotsy fa tsy miresaka amin'ny ao an-tranonay tsy miresaka amin'ny vadiko fa miresaka amin'ilay olona nitondra anahy dia mbola mihaino zareo moa zany ny teniko mbola nisy feo mivoaka ihany fa tsy miresaka aminazy a fa miteny aho hoe mahafinaritra ty mbola miresaka mbola henony dia ny asabotsy arivony amin'izay a dia ozy ilay olona nitondra anahy hoe misy ozy izy ny zavatra tsy tokony hoen'ny olona eny ambony tany a dia tsy ho avela miteny aloha ianao mandritry ny fotoana rehetra hitondranay ianao a fa mandeha fotsiny dia tsy miteny zany ianao any fa aty ianao afaka miteny dia nandeha zay dia rehefa nandeha zay a dia misy toerana anakiroa izy hitondrako anao dia hoentiko aloha ianao amin'ny toerana voalohany dia hoentiko any amin'izany tena ahitana zany fangirifiriny zany dia rehefa nandeha tonga teo amin'ny kaikin'ilay toerana dia misy lalana malalaka be dia rehefa nandeha dia alohan'ny hiditran'ilay toerana zay dia izany nataony ianao hoe rehefa mandeha ianao a dia aza mierikerika mihitsy aza malahelo an'izay zavatra hitanao aty fa tena mampalahelo ao a fa aza malahelo fa ny olona ozy izy rehefa tonga aty a dia samy mijinja an'izay nafafiny dia nandeha za moa eto mifatahorako dia natahotra dia tsy sanerika mihitsy a fa mandeha fa mihaino an'izay toro hevitra ataony anahy dia nandeha zay dia mandalo le izy ohatrany hoe fefoloha dia ao amin'ny ilany silany zany dia ao le olona mitaraina miantsoantso vojo eo dia mitaraina za tsy samerika hoe izy zany olo zany fa mandeha fotsiny a manaraka anazy izy eo aloha dia rehefa nandeha zay dia zay ozy izy nitoerana nitondrako anao voalohany fa hoentiko aina amin'ny toerana faharoa indray ianao dia mandeha any zay ny andalana dia izy miteny eo tantara zavatra ohatrany hoe mananananatra anay eo izy dia rehefa tonga teo hiditra amin'ny toerana faharoa tsika ozy izy dia nentiny dia hiditra amin'ilay vavahady zay a dia misy olona mipetraka eo amin'ny vavahady dia mandray anarana izy misy latabatra eo dia raisy manao akanjo fotsy izy manao akanjo fotsy be dia mipetraka eo dia nanontaniany aho hoe iza ozy izy a ny anaranao dia niteneniko ny anarako dia iza ozy izy ny anaran'ny zanakao dia zaho aho mbola tsy niteraka dia hoe fa iza ozy izy ny ao anatin'ny kibonao dia tononiko teo moa ny anaran'ny zanako tononiko teo dia mandray anarana dia vita mifandraisana anarana dia andao ozy izy hiditra amin'izay tsika dia nandeha zay
dia izaho manaraka an'izay alehany moa varimbariana amin'ny toerana misy anahy satria tena mahafinaritra zavatra hita amin'ny maso rehetra mahafinaritra avokoa sady zava-baovao tsotra ny ety an-tany hoe mahafinaritra ny ety ngamba mety hoe misy miteny hoe mahafinaritra izany toerana izany nefa any a tena mahafinaritra aloha mbola tsy nahita toerana mahafinaritra noho izany a mahafinaritra ilay toerana dia rehefa mandeha izay dia manina ozy ianao a raha mijanona aty dia zaho a mbola tsy hijanona fa mbola malahelo mivadiko a mbola malahelo mivadiko a za sady nyreniko a mbola mila zafikely dia nananana teo a mijanona ho aty dia ao a zaho a tsy hijanona dia aty nge mahafinaritra dia mahafinaritra ho aty a fa alohaloha za mbola hiverina dia ay ozy izy fa andao a raha ozy te mandeha zay dia nentiny amin'izay zay a ny vanandroso tao anaty trano fotsifotsy dia nentiny hitra tao dia misy olona mipetraka eo ambony sezy tena mazava tena hoe mazava ny torsa fa izy tena mazava be mihitsiny ila tsy ho hita amin'ny masonao ohatrany hoe tsy vo anina amin'ny masonao mihitsy dia io izy a ny Jehovahandriamanitra ao dia mananatra hoe aty ozy izy mahafinaritra ty ozy izy fa mijanona aty dia za manda foana hoe mbola mila na mivadiko a dia mbola mila ny zanako a ny reniko dia zao a raha ozy izy rehefa tsy hijanona ianao a dia mandehana ary dia tantara ao amin'ny vadinao a sy ny fianakavianao dia tantara ao amin'izay olona akaiky anao a tantara ao amin'ny olona rehetrarehetra ozy izy a fa dia hiara sambatra aty nareo mba hiaraka hifampitantana aty dia miara sambatra hita zao toerana izao dia mandehana ozy izy haverina ihany ianao a dia rehefa tonga any zany ianao dia hampitao amin'izareo hoe ohatr'izao ny zavatra hitako tany a ety ambonin'ny tany mety mahafinaritra fa nefa kosa Andriamanitra ho avy izy a dia mila ohatrany hoe ahoana re mila mivonona ny olona rehetrarehetra satria ho avy izy a hitsipina an'izay nanaraka ny didiny a sy nanaraka ny teniny a sy nanaraka ny sitrapony ho avy izy a ho avy tsy ho ela tsony izy a dia ho avy izy ho avy eto amin'izao tontolo izao izy akan'izay olona nanaraka zay teniny rehetrarehetra zay nanaraka ny fampianarana zay ohatrany hoe nanao ny sitrapony dia ho avy izy nefa kosa ozy izy a eny ambonin'ny tany eny be da be ny zavatra hoe mamitaka na mason'ny olona raha dia mety voafitaka ny devoly satria io a ny devoly be programme be mety mialina izy satria Andriamanitra efa namboatra fitoerana tsara sady mahafinaritra ho an'ny olona rehetra dia izy nefa mialina satria hoe izy efa tsy afaka ho antsony tsy afaka hijery an'izany toerana izany izy dia tiany koa ianao nefa tsy anana nefa Andriamanitra efa nanomana izy efa nanomana Andriamanitra efa misy toeranao zany any mety efa misy any dia zay ho avy Jesosy ary tsy ho ela tsony izy dia ho avy hakan'izay olona rehetra Alleluia ndao hitehaka mafy iny le olona ny tantaraka anareo hatramin'ny maraina dia izao tao ambadiko miverina amin'ny feony alatsinainy atoandro tamin'ny roa dia tonga dia sitrana izy afaka ny aretiny dia iny izy iny Alleluia fa anisan'ny zavatra ny tantarainy tamiko dia hoe ho avy Jesosy hitsipona hainareo zany hoe tsiponina zany hoe vitsy ohatra hoe raha mitsipombary zao anao a analakotra vitsy nge ny akotsy dia tsiponiny fa tsy rofina fa ntsipinina hainareo fe zavatra tiako tenenina tsy nirofina satria be dia be matoa rofina fa hitsipona ozy ho avy Jesosy ozy hitsipona ny anazy tsy ho ela dika zay tena tsapako hoe zavatra namangin'Andriamanitra efa tapabolana nitoriko tamin'ny olona rehetra dia konfirmen'Andriamanitra tamin'ny fiainako tamin'ny vehivavy eo fa tena ho avy Jesosy tiako tenenina aminao androany na ny an-trano anao na atao am-piangonana tsy honohontsony tsy boky ny vazaha na boky ny tenen'ny olona témoignage no mivakianao teto fa olona nentin'Andriamanitra sady nahita ny elo no nahita ny lanitra ihany koa
noho izany ry havana raha tianao any an-danitra ndo hivavaka sika androany ndo hiomana androany tapao ny hevitra androany aza mangataka andro rapitsona ny afaka pito fa ray segondra mety hiovany tantara rehetra fotoana izao akopino masonao dia mivavahary dia miteny hoe vonona tompo ahitsy ny fiainanao raha tokony ahitsy mibebany amin'ny fitondratena mibebany amin'ny fahotana mibebany amin'ny toem-pana ratsy ifinao avokoa zavatra tsy nety rehetra dia anao fifonana ten'Andriamanitra izany tsy angano angano zany fiangonana tsy angano angano zao zavatra tantaraina aminao sy heninao zao tsy angano angano ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao androany fa zavatra tena misy ny baiboly efa nampahafantatra fa Jesosy ihany koa efa nitondra zany hafatra tamin'ny alalan'iny vehivavy iny raha mbola tsy ao anatinao Jesosy tapao ny hevitrao androany dia ekeo Jesosy raiso izy androany ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana Jesosy misaotra anao ahako fa tsy misy zavatra nafeninao taminay fa efa nampahafantarinao anay dia melo daholo ny famantarana fa ho avy ianao mifona aminao Jesosy mamindra fo amin'ny fiangonanao izay nanoloranao ny tenanao sy ny ainao ilay nandatsahanao any ranao teo amin'ny Kalvari Jesosy mamindra fo aminay ry fiangonana esory ny atsirambina ialao ny kitotoa ialao ny fahotana ialao ny fahazaran-dratsy dia mibebay ianao androany ataovinao azo antoka anio ny mandrakizay ianao mandalo ty izao tontolo izao ty mandalo izao fiaina zao fa ianao mila manapa-kevitra androany mba handova fiainana mandrakizay tena misy ny lanitra misy ny elo misy ny mandrakizay misy koa ny afo be tapao ny hevitra ho aizy ianao ry fiangonana ataovy amin'ny finoana mihitsy ny vavaka ao raiso hoe ianao Jesosy zao no mifampiresaka ianao le miaona amin'ny Jesosy ho avy ny fotoana tsy ny vadinao tsy ny zanakao tsy ny mpiray tam-po aminao tsy ny ray aman-dreninao tsony no iaona aminao fa ianao Jesosy ny ifanandro ny ifankahita ifaneny ka raha tonga ny fotoana ifanena amin'ny Jesosy ianao ho tarianao aizy ianao ho any amin'ilay toerana tena misy fiainana mandrakizay tsara indrindra ve sany amin'ilay mandrakizay tena misy fijaliana androany aza raisinao tahaka ny angano zany aza raisinao tahaka ny kohonohony fotsiny zany fa tena marina ny baiboly marina izay nitenen'Andriamanitra miomana iona amin'Andriamanitra ao miomana amin'ilay seza iona amin'ilay mipetraka ambony seza fiandianana mandrakizay Jesosy misaotra anao mankasitraka Jesosy misaotra anao Jesosy tena tianay loatra ianao tsy mba nafeninao taminay ny marina misaotra Jesosy fa inoko fa nisy famangina lehibe na ny olona tany an-trano azy tena niomana ny amin'ny mandrakizay any raha mbola tsy ao anatinao Jesosy na any an-trano anao na aty amin'ny trano fivavahana ato andao sokafo mivavanao dia miteny hoe Jesosy eo manaiky anao tompo sy mpamonjy ny fiainako aho mihinanao amin'ny foko rehetra tsy antera nefany fa raiso hoe tena tianao Jesosy te iaona aminao izy ndray andro any te iaona aminao izy efa ho avy tsy ho ela ny mpapakatra efa vonona ve ianao efa vonona ve tsika rehetra misaotra anao Jesosy mankasitraka tompo tsara tena tianay ianao ny rinony foko sy ny etaetany fanahiko Jesosy ifampitantana any amin'ilay toerana tsara indrindra izay ndray andro any anao an'ilay akanjo fotsy madio mangatsakatsaka ka iaona amin'ilay mpamondry mandrakizay Jesosy
ho avy tsy ho ely ianao marana ta Jesosy e. Tena misaotra anao ahako, mankasitraka tompo, misaotra Jesosy e. Ataovy mivavaka amafisosy ny fanoloran-tenanao, verena amin'ny fitiavana voalohany, mitoera tsara eo amin'ny tompo, aza manao kitotointsony, aza manao atsirambona, fa ndao tena hivavaka, tena anana antoka fa zanak'Andriamanitra, anana antoka tena kristianina marina. O Jesosy, o Jesosy, mankasitraka anao aho, raisiny tsirairay avy zay tena tapa-kevitra, misaotra anao ahako, mankasitraka Jesosy, misaotra tompo, arovy amin'ny ranao zay ka tsisy voafitaka, tsisy verin-dalana, tsisy hemitra intsony mandrakizay, vonina izay Jesosy. Zay andro izay, zay no andrasako. Mbola hitombo famakian'Andriamanitra, Iverina ho tsapanao fa tsara lavitra ny any an-danitra, ho avy mpamonjika, ho hitako izy anatrika ahy, isandra no asampony ahy, ary hoentiny amin'izay toerany aho, hatramin'izay dia sombitsombiny, sombiny ihany no fantatro. Aoka hifaly ianao fa ho avy Jesosy e.
Haleluya. Nda itiaka mafany Jesosy sika rehetra. Anda iorakoraka mafany Tompo e. Haleluya. Haleluya. Ry fiangonana tsy anganoangano intsony na hoe resa be intsony izao a fanetanana hoentin'Andriamanitra amintsika izao. Fandriamanitra mampiomana antsika satria ozy ny Baiboly a maro ny nantsona fa vitsy ihany ny fidiana. Matoa zany io ranabavy io ny vangin'ny Tompo hoe mandehana fa efa ho avy ny Tompo hitsipona izay anazy. Matoa tsy ponina ho iaho dia vitsy ao anatin'ny maro fa za mivavaka ianao hivavaka mba ho anisany antsika ireo mba anisan'ilay vitsy ho any amin'ny toerana tsara lavitra, ho any an'ilay fiainana mandrakizay. Satria ny nofo tsy maintsy ho tapitra, ny nofo tsy maintsy mifarana, fa ny fanahy tsy mety maty mandrakizay. Dia ho aiza ny tsara ny fananao mandrakizay? Ry avy malala amin'ny Tompo, efa nanomana toerana ho anasy anao Jesosy ary ho avy tsy ho ela izy. Dia ampiditra antsika any amin'izany toerana izany a. Famporisianay mpanompon'Andriamanitra ary ndao hivavaka hiomana isan'andro. Ny miomana ndana mihavana amin'izay tokony olona hiavanana. Misy olona manana ady aminao sao dia olona anankiray na nananao alahelo ny tsy idiranao any an-danitra, na amelanao izy na tsy amela ataovy ny dingana, fa afaka ianao natrehany Tompo. Be dia be mila tena hoe fahotana na fiainana ratsy fanao nofo mila vototra ao amin'izay, fa tsy afaka hitondra any an-danitra ianao raha sanatrika hoe mbola manao fahotana na miaina ny fanao nofo. Fa andaontsika rehetra iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tompony hitantsika rehetra mino zany fa tsy hoe zany ho ny tantara fotsiny fa ianao no nahita teo ary naheno. Raha mbola afaka misy zavatra be dia be ny zavatra nytantarainy tamin'ny, fa raha mbola misy zavatra malinanao io izy io dia alay vovoanaivo ny telefonina dia miresamy manokana dia afaka liana tsara ianao. Fa ny olona nandray nyresaka iteriariana tery tany lakamisy zao nataon'ilay olona so ihany a pastera fanaheno ako fa enjana be ilay izy fa misaotra ny Tompo henoko ilay izy ozy fa volony a pastera dia isangainao meny resaka hoa ka tsy maintsy menoako fa ohatrany naliana be anahy. Iza moa ny olona iny? Tsy haiko ilay olona, tsy haiko, tsy ato izy ngambany, fa tena hoy aho hoe zara mba netretra Jesosy eo tena naheno ihany aty fa za aloha natranao aloha ny tena hoe hijanona sa andeha nijanona. Tsy hoe tsy tiako izy mianaka, tiako ry zareo fa mbola tsara lavitra ny any an-danitra ozy Paolo, zavatra mbola tsy fahitako tety mihitsy ny hitako. Fa ianao aloha mbola mila zazaka koa le rangahy dia mila zafikely le ramatoa dia zanga fa dia nimana isan'andro fa ho avy ny Tompo. Ka andaontsika alohan'ny toroteny a, andaontsika hitona fanatitra azy eo anatrehan'Andriamanitra. Omany a na ny ampafolony izay nitain'ny Tompo anao na ny fanatra hoe tsika eo anatrehan'Andriamanitra mba ho fankatoavantsika an'Andriamanitra izany omeo dia mba homena ianareo izy. Zao hoe io vola eny an-tanantsika sy ny fombiazantsika iny nampindramin'Andriamanitra antsika fotsiny hoe fa tsy antsika io no tena marina fa n'Andriamanitra eo. Fa ianao nampindramina hitantana sy anatanteraka. Fa rehefa miala eto ianao tsy mitondra na ariary ary satria miverina any amin'ny tompon'ilay izy. Fa ianao nampindramina hitantana fotoana fohy, taona vitsivitsy. Marina zasa tsy marina. Noho izany aza tratran'ny aretiny araka ny tenen'ny bokin'ny Timoty any aparany any ny olona dia lasa tia vola. Ny olona tia vola dia tsy tia manao mpafoloka reny. Ny olona tia vola dia tsy sa manao amin'ny fanatitra ho an'ny Tompo. Fa zao ianao olona tia mankatoa an'Andriamanitra satria fantatrao fa Andriamanitra ny tompon'izao rehetra ka. Ndao tsika hivavaka ary eo anatrehan'Andriamanitra melohany hitondratsika izay fanatitra izay eto an-tranon'Andriamanitra. Raha eo mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay fa tonga ny fotoana fanahitona ny fanatitra rehetra eto anatrehanao. Mamindra fo aminay izay mety mbola misalasala
tsy mety makatoa tsy resy lahatra ny amin'ny fitonana fanatitra ny ampafolo-kareny androany kosa ny Andriamanitra ho an'izay vonona resy lahatra akatoa hitona amin'ny fanatitra eto anatrehanao dia vavaka tompo mankasitraka anao voalohany ary misaotra betsaka anao ny amin'ny hitahinao ny tsirairay avy fa tsofina rano ny olona rehetra dia ho tahin'Andriamanitra ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra izay manome dia homen'Andriamanitra izy ho fatra tsara sady ahitra ka mihoatra no apetraka Andriamanitra hoe ho ampifonay rehetra voatany olona ho ambinina izy satria Andriamanitra amin'ny tany Andriamanitra ay ary izay mitondra ampafolo-karena dia ho sokafan'Andriamanitra tokoa hoe varavaran'ny lanitra ka izy fitahinana mananampiampy ao aminy ho asian'Andriamanitra teny mafy ny valalam-pandany ka tsy hanimba ny vokatra intsony amin'ny anaran'i Jesosy raisy zao fanatitra izao Andriamanitra mbo fanatitra masina ary akasitrahany eo anatrehanao izany ataona izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Zao ary ao anatin'ny fotoana hitonantsika mifanatitra dia anao hira anankiroa tsika hira anankifiry hoe anankiroa dia mbola amin'ny fifaliana no anaterantsika sy anaterantsika mifanatitra eo anatrehan'ny Tompo. Ndao ary tompoko mahireza indrindra.
Toerantsika rehetra tompoko raha fitahin'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay avy lao tonga dia amintsika toerana avy hatrany reto mpanompon'Andriamanitra ireto hotahinana izy ireo mba hitombo fahasoavana foana ampiasain'ny tompo hatrany amen. Kehitriny efa mativa hitondra ny tenin'Andriamanitra ny tenako melohany avatsika ny vavaka fanafana rehefa avy eo za zany mampanantenanao zay ao anatina tahotra ao anatina fanahina be amin'izao fotoana izao ho resy tahotra eo ho resy tahotra zay mampiroroanao eo satria lehibe lavitra ny ao anatinao noho izay herin'ny tahotra eny avelanao hitahotra ny tena marina tsisy herin'ny tsony io fa mezaka mampiahory anao eny avelany fotsiny fa adiny kanosa sisany anazy fa voasoratra fa zay manana an Jesosy dia olona efa mpandresy daholo olona efa mpandresy daholo amen. Zao ary ny filazana voalohany filazana mitovy foana amin'ny fotoam-bavaka antsika ny alahady rehefa avy eo amin'ny 12 mbola misy ary amin'ny 2 ny tolakandro misy moa zany amin'ny heriny ohatra amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 12 dia amin'ny 2 sy amin'ny 4 amin'ny 2 ny farany ka hatramin'ny 4 tompoko dia filazana manaraka ihany koa ny fotoam-bavaka ny andavanandro tsy miova ny atalata sy ny alakamisy dia misy fotoam-bavaka foana eto ny fotoana tanterana eto androndra kely le amin'ny 12 dia fotoam-panafana misy zany ny tenin'Andriamanitra ho zaraina amintsika fa misy ireo vavaka fanafana lehibe anafahana antsika amin'ny famatoran'ny devoly ny herina ozona izay mbola mety mitambesatra amin'ny fiainantsika anasana antsika rehetra na ho anareo ny tokantrano tongava fa fahasoavana lehibe no raisinao amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 latsaka fahefany eo ny faharetan'ny fotoana ankoatran'izay ho antsika mpiandraikitra zany dia asaina avokoa fa misy vavaka tendrombohatra ho atao amin'ny asabotsy zao amin'ny ny toerana dia eny Sisony Ambady Fotsy manomboka amin'ny valo maraina miala eto ny frais 3 ariary dia ho an'izay mpiandraikitra tapa-kevitra ny andeha zany amin'ny vavaka tendrombohatra io dia manatona aty Madame Laly ianareo mba misoratra anarana averiko tsara 3 ariary ny frais mandroso sy ny miveriny ho antsika ihany koa izay mila n'ilay boky John Bevere izy ity moa mbola le amin'ilay teny frantsay izy ity tsara be ity misy n'izy ity ilay hoe fandriky satana mahafinaritra
ka ho anareo izay mahazo tsara mamaky amin'ny teny frantsay zany a dia mba manatonato amin'ny pastera manova ianareo rehefa mirava maka an'ity boky ity a vovakinao any an-trano fa tsy hoe apetrapetraka fotsiny fa mahasobe atsika sy ny fitandremantsika indrindra fa ny ara-panahy izany a famakitsika ny boky io izany ka dia izay tompoko ny filazana rehetra fa ndao hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara indrindra sotrana amin'ny anaran'i Jesosy fa tonga fotoana afahako mitondra ny hafatra ao apetraka am-pelatananao Andriamanitra ny fotoana sy ny teninao rehetra mitenena aminay tompo ary sokafinay fonay sy ny fanahinay mba hitoerany teninao sy andraisanay ny teninao. Androany na iza tonga eto amin'ny toerana ity aza vela diso anjarany amin'ny teninao izy mitenena Andriamanitra avavonina iaino amin'ny mpanomponao mitenena araka ny sitraponao rehetra fa mangetaeta ny teninao zahay ity ihany koa za mpanomponao ny rahanao sy ny tendrenao mba hisolo vavanao eto amin'ny toerana ity sokafy ny vavako dia tendreno molotro dia feno fahasoavana sy hery ato amiko mba tsy tena arak'izay sitrapoko ahako fa ny sitraponao izay naniraka amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ary tombo tsara indrindra aleloia. Afafoko ny rahan'i Jesosy hiaro ny fon'ny olona sy ny fanahiny afafoko ny rahan'i Jesosy hiaro ny tenin'Andriamanitra ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hamoabeny ny tenin'Andriamanitra androany hamoa ny tenin'Andriamanitra androany hitondra fiatraika lehibe amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy aleloia amen. Tonga dia raisoary ny fandraisana an-tsoratra andehantsika tonga dia omeko anao ny loha-hevitra ho anareo any tokantrano ihany koa dia afaka mandray an-tsoratra ianao fa fahasoavanao anao ty tenin'Andriamanitra ity matoky afampiteny ahy eto Jesosy a tiako ampairezina ny olona matetika dia hoe aza mijery olona rehefa misy olona mitory-teny raha za zao nijerevanareo a za ny pastera kely indrindra dia raha vao mijery anahy nareo dia tonga dozy nareo pastera kely eo inona ny apokan'io tena tsisy apoka tokoa tompoko fa zao Andriamanitra jerevana tompoko hainareo tsy mifakitera ny jerevana fa ny taratasy hoentiny any a dia za hiraka fotsiny aho fa misy ny mahery be dia be ny mahery fa za kosa androany mba hampanetretena nitondrako ny tenin'Andriamanitra sy soloko vavan'ny tompo eto dia raiso amin'ny fony rehetra tompoko fa mahatsara antsika izany amenna. Zao ary le loha-hevitra e aza matahotra fa vonina mondy anao hatrany Andriamanitra na dia ao anatin'ny ady sarotra azy ianao amenna ve averiko tsara aza matahotra fa vonina amonjy anao hatrany Andriamanitra na dia ao anaty ady sarotra aza ianao amin'izao vanim-potoana misy atsika izao matetika tokoa mantsy ry havana rehefa miatrikady ny olona rehefa ao anaty ady sarobahana ny olona ka rehefa tsy voavahany ama-olombelona intsony tsy voavahany namany intsony na tsy voavahany fahaizana mampahalalana intsony zay ny ady sedrainy na miatra amin'ny fiainana izany dia ny akamaroan'ny olona naim-panahy ka tonga vetrany mipetraka sy manafika ao am-pon'ny olona ny herin'ny tahotra tsy vitsy amin'ireo olona misedra ady tsy vitsy amin'ireo olona mandalo ady no matetika rehefa miatra manainainkeo le ady dia ny tahotra no tonga manafika azy sy avelona ny manapaka ao anatiny ao. Zao anefa ny teneniko amintsika ry havana ny toro-hevitra mara aminao androany dia ity rehefa ao anaty ady sarotra ianao dia izao manentana anao aho hianatra tsy hitady na hiandry olona mba hamonjy anao na ihany koa hoe andeha mba hitarainao amin'ny olona na hitady olona mba alahelo anao sy hiantra anao zany matetika mantsy fanaontsika zany rehefa ao anaty olana le olona rehefa ao anaty ady le olona rehefa ao anaty zavatra sarotra le olona dia indraindray tsika laim-panahy ndeha mba hitady olona mba haninona mba hamonjy atsika na ihany koa miandry olona mba hanampy atsika reny olona hitaraina atsika sy andrasantsika mba hamonjy atsika reny indraindray nefany fanjatsana no azo nareo milaza fampivavaka ary mavonjy anareo ny Jesosy nareo ka inona mbola hitarainanao aty dia vao maika mitombo miala elo ao anatinao indraindray miandry olona mba hamonjy atsika isika dia zao koa ny tenenin'ny olona tsy hita fa sarotra ny fiainana mitovy aniany ihany koa ny ety
Sa tsy zany ny efa heninao. Zany sa tsy zany e? Zany mihitsy. Ndraindray ihany koa, rehefa mba mitaraina aman'olona aloha dia misy ndray mampanantena. Ao fa ampiko anao e. Ao fa tsika samitsika e. Fampanantenana inona ny fitentsika n'iny nefany? Poakaty. Zay moa ilay izy. Fampanantenana poakaty fotsiny. Zany hoe ianao ampiandrasiny ao. Ampiko anao e. Mba vonjeko anao e. Ry ava malala ao amin'ny tompo. Ndraindray rehefa ao anatin'ny ady. Ary tonga amintsika ny tahotra. Dia alaim-panatsika hitaraina aman'olona. Alaim-pana iandrolona isika. Mba hamonjy antsika sy hanampy antsika. Nefa ny teneniko aminao. Ny olona tsy afaka mefafampo anao zany. Ny olona tsy afaka hanampy anao zany. Ny olona mety voafetra ny fanampiany. Ary nampanampy anao ary ny olona. Indraindray ny olona misarika anao. Andao aloha hovaina vitanao family. Vitanao mihitsy tsy normal mahatonga an'io ady io. Andao ankoa mba hankanesana mba handehana amin'izay nandehananay fa ny amin'ny andehananay nge tsy mivavaka e. Fa mampiasa an'izao fotsiny ozy. Ianao amin'io divitry ny olana. Miorora anatin'ny tahotra. Tsy hitanao izay ho atao. Fa be dia be ny fakapana eto ny fahavalo eo anatrehanao. Izay ny ampirisiako anao androany hoe. Rehefa ao anatin'ny ady sarotra izay lalovanao ianao dia andao hianatra. Tsy hitady na hiandrolona izay hamonjy antsika fa andao tsika manomboka androany tena hianatra hiankina amin'Andriamanitra. Manarakaraka ilay teboka teo hoe andao tsika ihany koa. Tsy hitady olona mba alahelo na hianatra antsika. Ndraindray antsika ilay mitaraina aman'olona dia izary mba alahelo ahy e. Zany ange tiatsika tongavana mitaraintsika manapotra zao fiteny alatsakitsika ny ranomaso tenentsika mety Jesosy eo mason'ilay olona hitarainana. Jesosy eo tena enjany ty. Dia ohatrany ty teny zany izary mba alahelo ahy. Ohatrany ty lasa amin'izany ianao mampirisika anao ary fiangonana. Raha ianao nao anaty ady amin'izao fotoana. Raha ianao nao anaty olana amin'izao fotoana. Ozy ianao kanefa miatra manaina izy ty e. Mampahery anao aho. Aza miandrandra olona zany fa ho diso fanantenana ihany. Aza mitady olona alahelo anao zany fa ny olona koa samy manana fahasahiranana. Fa raha mbola azo atao dia izao ny torohevitra. Aza mandany fotoana amin'izany fa mandehana aingana. Miazakazaka ao amin'ny tompo. Le vonina monjy anao mandrakarivo. Na dia efa ao anatin'ny ady sarotra izay tsy voavahan'ny olona azy ianao. Za ty zany tsy mahay mitory teny tsy misy amenina ny tena marina. Efa henoko ho ataon'Andriamanitra izy dia ataoko amenina ny siniany. Ka za mampirisika anao izay ao anaty ady, ao anaty olana, ao anaty fahasahiranana saribahana. Aza matahotra ianao. Fa andao hiazakazaka makao amin'Andriamanitra hoy aho. Le vonina mandrakariva hamonjy ianao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny ora rehetra. Rehefa tonga amin'Andriamanitra ianao dia hitanao fa hitanao ny famonjen'Andriamanitra. Hitanao ny famonjen'Andriamanitra anao a. Alleluia. Jereo any Jeremia e. Soraty zany. Jeremia ndray andro ndray andro izy dia nijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra izay taoko hoe tena resy lahatra hoe nisy zavatra lehibe nataon'Andriamanitra atao amin'ny Jeremia izay fantany tsy manary ao anatin'ny fotoan-tsarotra Andriamanitra. Tenenao akaikinao Andriamanitra tsy mba manary ao anatin'ny fotoan-tsarotra izany mihitsy. Marina zany sa tsy marina? Ianao fa efa narinina namana ato anaty fotoan-tsarotra? Tena zahay efa nanana zany ary tenoteno natsapako hoe ny olona tsy menatra mivadika tokoa. Fa Andriamanitra teneniko aminao fa tsy vady be rano aminao mandrakizay Andriamanitra. Tsy vadika aminao mandrakizay Andriamanitra va. Manao famenina mafy dia ankalazao Andriamanitra. Alleluia. Amen fe. Tsy afaka mivady be rano aminao Andriamanitra. Tsy afaka mandany antsoantsinao Andriamanitra. Tsy amihana ny tanany aminao Andriamanitra. Fa na manahoana ady lalovanao. Na inona tahotra mamelona ny fonao. Raha hiazakazaka etorako amin'Andriamanitra ianao dia hiteny aminao androany hanokatra ny tanananay Andriamanitra. Hanatsotra ny tanananay Andriamanitra. Hamonjy anao izay manao amenina mafy izy androany. Alleluia. Amen fe. Tena hitan'ny Jeremia zany.
Ary tena enony teo amin'ny fiainana izany hoe rehefa tao anatin'ny fotoan-tsarotra izy dia nijoro vavolombelona i Jeremia satria netoraka tao amin'Andriamanitra izy. Andao vakiana amin'izay fotsiny nareo tena ohatrany tsisy afatra vao anaty baiboly eny izany paster anay. Ao ary fitomaniana toko 7 ary. Izany fitomaniana izany dia Jeremia nitomany. Fitomaniana Jeremia toko 7 17 sy 7. Fitomaniana aorianan'i Jeremia ao izany. Fitomaniana toko 7 eo amin'ny 17 sy ny 7 ary. Zao no vakan'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko azy. Nanakaiky ianao tamin'ny andro niantsokanao, ka dia hoy ianao aza matahotra. Tompo, ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny nanavitra ny aiko ianao. Alleluia! Amen ve? Iteto Jeremia zany dia niteny mihitsiny nanakaiky azy Andriamanitra tamin'ny andro niantsony an'Andriamanitra. Naninona hoy ny Andriamanitra? Nanakaiky azy Andriamanitra tamin'ny andro izay niantsony an'Andriamanitra. Ka dia hoy Andriamanitra hoe aza matahotra ary Jeremia. Izany hoe rehefa tao anatin'ny ady mangotrakotraka izay tohiziny amin'ny 15 ady niatra manaina, efa naingina niditra ny aina, tsy fantatra ny koa amin'izao fotoana izao, efa taky miatra ny ainao mihitsy ve? Ozy ny olona matetika amin'ny teny aniko, pastero efa miatra ny aiko sy ny taolako anie ilay izy. Dia mbola tsy nijerevako tsara aloha ilay izy hoe aiza ho aiza mitaolo anao miatra ilay izy. Fa nytiany amafisina efa tena enjany ity pastera, efa tena mafy ity ozy nataony. Fa zao raha ny teneko aminao raha sany joro vavolombelona Jeremia tao amin'ny ady miatra manaina, dia ireo ady na tonga tahotra teo amin'ny fiainana, ka na tonga n'Andriamanitra napriska sy ny teny hoe marina fa miatra ny ainao ny ady, marina fa mafy ny adetrehanao. Fa miteny anao ary Jeremia, aza matahotra ianao ozy nataon'Andriamanitra, aza matahotra ianao ozy, satria nanomboka tonga nanakaiky azy Andriamanitra, niazakazaka netoraka tao amin'Andriamanitra izy. Ry fiangonana manatrika eto amin'izao toerana izao, araka izany fijoroana vavolombelon'i Jeremia izany dia milaza izy fa rehefa niantson'ny tompo izy dia teo anatrehany ady izay natrehany, dia nambaran'ny tompo tamin'ny voalohany hoe aza matahotra. Averiko tsara, rehefa niantson'ny tompo Jeremia teo anatrehan'ireo ady izay natrehany, dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe aza matahotra. Izany hoe mialohan'ny andraisan'ilay famonjena, mialohan'ny andraisan'ilay fandresena, mialohan'ny andraisan'ilay vahaolana, dia hoy Andriamanitra fafao aloha ny tahotra ao anatinao. Izany hoe raha tianao Andriamanitra hamonjy anao, hampandresy anao ao anatin'io ady lalovanao io, dia zao no teneniko aminao, aza matahotra ianao fa vonona mandrakariva Andriamanitra hamonjy anao anatin'ny ady izay atrehanao, ka hampandresy anao izay manamenina mafy izy. Izay tsy vitan'ny olona ny vahana teo amin'ny fiainanao, vitan'Andriamanitra ny amahany eo andreo. Izay tsy vitan'ny olona ny namonjy anao tamin'izao ady izao, vitan'Andriamanitra ny mamonjy anao. Zao ny tenenin'Andriamanitra aminao androany, ainy ny zavatra rehetra. Tenenina izao kaikina aza matahotra fa ainy ny zavatra rehetra hoe. Manomboka andrandrao ny lohanao efa tonga ny andro famonjena, tonga ny andro famonjena hoe, tonga ny andro fandresena hoe, dia manaova mainina mafy ianao, hamonjy anao any Andriamanitra. Alleluia! Hoy izay zany nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany, aza matahotra ry Jeremia, koa anio any koa dia mampahery anao fa rehefa miatso an'Andriamanitra sy miatoraka ao amin'ny tompo isika, dia eo anatrehan'ireo ady izay lalovantsika, dia hijoro Andriamanitra ka hamonjy antsika tokoa. Averiko tsara, anio iaho dia ampahery anao. Rehefa miantso sy miatoraka ao amin'ny tompo isika,
eo amina treandreo ady zay atrehantsika dia hijoro izy ka amonjy antsika ihany koa. Teboka manaraka, tsy tokony misy atahorantsika mihitsy rehefa velantsika mitrantsehatra eo amina trehan'ny ady rehetra izay lalovantsika Andriamanitra. Averiko le izy. Tsy tokony misy atahorantsika mihitsy rehefa velantsika mitrantsehatra Andriamanitra eo anatrehan'ireo ady rehetrarehetra izay lalovantsika. Izany hoe tamin'ny vanim-potoana zany, nanomboka ny teny tamin'Andriamanitra ianao, nanomboka nametraka ny adina ten'Andriamanitra ianao, nanomboka navelanao nitrantsehatra teo amin'ny adinao Andriamanitra, dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana iny dia tsy misy antony tokony atahorantsika intsony. Satria raha fantatra tokoa Andriamanitra fa miaino anao, mamonjy anao, afaka hitrantsehatra amin'ny fiainanao, dia maninona ianao ry zanak'Andriamanitra mbola feno tahotra? Maninona ianao ry fiangonana no mbola miaino anatin'ny tahotra? Kanefa ny Andriamanitra fa velantsika hitrantsehatra eo amin'ny ady izay lalovantsika. Faharoa manarakaraka izay dia izao. Io ihany koa Jeremia. Rehefa mikasika ny aiko izy ny ady dia ianao tompony nanavitra anahako. Izay ilay fijorovam-belona nataony. Rehefa nikasika ny aiko ilay ady dia ianao Andriamanitra no nanavitra. Midika izany. Eny, fa na dia efa ataoko hoe mikitika ny antsika mihitsy aza ny ady ankehitriny, dia mbola afaka manafaka antsika Jesosy rehefa izy no hiasaka zahantsika, ary rehefa izy ihany koa no hiantoro antsika dia tsy maintsy amonjy antsika tsiraray avy izy. Halleluja! Amen na ve? Ka mampahery ny fiangonana androany ilay Andriamanitra namonjy an'i Jeremia dia afaka mbola amonjy anao ihany koa androany. Le Andriamanitra namonjy an'i Jeremia dia mbola afaka amonjy anao amin'ny ady atrehanao androany. Dia mahita anao amin'izao fotoana izao, zanak'Andriamanitra mahazo fandresena ianao, zanak'Andriamanitra voatay ianao, zanak'Andriamanitra mandresy ny ady atrehany ianao. Atao anao amen na mafy ao an'ny Tompo e. Halleluja. Amen. Misy olona eto feno tahotra amin'ny fiaina, mitebiteby ianao efa elaela, ary manany amin'ny hoavin'ny fiainanao ianao. Izao no tenenin'Andriamanitra aminao. Aza mijery ny fahaizanao, aza mijery ny vola anaty pôketranao, aza mijery ny vamiany ny vavan'ny olona intsony, fa Andriamanitra miteny aminao aza matahotra. Fa ianao natao tsinitsininy eo, amonjy anao amin'izay Andriamanitra. Amonjy anao amin'izay Andriamanitra hoa. Ry olona nanaratsy ny fivavahanao, anomboka hiaiky izy fa velona ny Andriamanitra ao. Ahita ny fandresena ataon'Andriamanitra ao aminao ane izy. Atahirakoraka mafany Tompo ary. Aza mamifo ianao, aza miteny ianao hoe angamba ny fiainako dia ohatr'izao mandra-pahafatiko. Misy olona eto miantso fahafatesana ka tsy te ho velona intsony. Fa maninona ka ianao no manao an'izany? Satria mety divitry ny trosa ianao, mety divitry ny fandatsan'ny olona ianao, mety tsy mahomby na tsy nandeha mihitsy ny zavatra nataonao, mety nandiso fanantenanao ny olona maro. Fa Andriamanitra miteny aminao androany fa ho raisiny an-tanany io adinao io. Aza matahotra intsony ianao, fa no avinao ho tsara lavitra n'olona lasanao ane. No avinao rehetra manao vamenina mafy ianao ry havana, ho tanteraka aminao ane zany. Ary ity ny tenenin'Andriamanitra androany, zay rava rehetra, zay potika atao fiainanao tamin'ny lasa, ho atsagan'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga izany. Halleluja! Tsy asa anankiray rangany atao ambonin'ny tany tsy fanambadiana anankiray, lehilahy anankiray ny atao ambonin'ny tany na vehivavy anankiray fa misy olona nefa nomanin'Andriamanitra ho anao, misy asa nefa nomanin'Andriamanitra ho anao, misy fitahiana nefa nomanin'Andriamanitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga aminao zany, ho tonga aminao zany hoa, ho voaray anao izay manao menina mafy ane zany. Fanotenenin'ny Tompo, aza matahotra ianao. Halleluja. Amen na fe. Ry havano, hoy aminao androany, raha namonjy an'i Jeremia Andriamanitra tao anatin'ny ady izay niatrika tamin'ny ainy. Raha namonjy an'i Jeremia Andriamanitra tao anatin'ny ady izay efa niatra tamin'ny ainy, dia mbola afaka hamonjy eny asena ho an'ny koa izy androany. Satria nahoana? Izy le Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra maninona hoe izy? Andriamanitra tsy miova izy. Raha nanenieriny izy tamin'ny andron'i Jeremia
dia mbola afaka maneho ny heriny amiko sy aminao koa amin'ny fiainantsika izy androany. Amen na ve? Halleluja. Ary zay no natonga ny Jeremia, zay no natonga an'ilay boky hoe fitomaniny. Zavatra nampitomany niatra tany amanainy. Firifiry amintsika no nitomany rehefa tao anaty ady. Ianao sao vina ny avy nitomany? Aza mitenga. Izy tendray zay vao tamin'ny maraina mihitsy pasteur Nkosomaso. Mety mafy ny ady natrehanao. Mety ohatra ny Jeremia mihitsy. Tena miatra manaiko ilay izy pasteur. Tena tsy hitako izay atao. Efa teny Andriamanitra aza matahotra androany. Ndao hiazakazaka makao amin'Andriamanitra. Ndao hianatra hitaraina amin'Andriamanitra. Ndao hianatra hitehitra amin'Andriamanitra. Fa ilay herin'Andriamanitra mahagaga mbola afaka hamonjy anao androany. Hampandresy anao. Malona ny ady rehetra izay atrehanao e. Halleluja. Manarakaraka. Ohatra faharoa ankoatra ny Jeremia dia ny tantarandry Josafata. Ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ao manomboka amin'ny andininy fahatelo indray sy ny fahaefatra andeha ho jerevantsika. Tantara faharoa toko faharoapolo eo amin'ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Sao no vakile tenin'Andriamanitra amin'ny anaty tao vakina hatramin'ny andininy voalohany tsy maninona ary. Tantara faharoa toko faharoapolo amin'nonga andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ano ny afaka izany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaky Amona, ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amona mba amin'ny akoatry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indray misy olona betsaka avy any an-tafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao. Ary indreo izy ao Azezotamara enjedy izany. Dia natahotra Josafata. Naninona hono Josafata? Natahotra. Satria nisy firenena maro nitambatra hiady tao aminy. Ka rehefa nahita an'ireto firenena be dia be nanatona Josafata. Dia voalaza ny Baiboly eto amin'ny andininy fahatelo hoe dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sao tady an'i dadatoany. Sao dia tsy mitovy amin'ny Baiboly. Nanatrika tsara hitady an'i tonton. Sa nanomboka nanao mba hiantsika elanareo any an-tafy mihitsy fa tena hientsana ny aty Madagasikara aty. Aza manenjanenjana. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra eto. Nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Andininy fahaefatra. Dia miangona ny Joda angataka famonjena tamin'ny olom-patany rehetra. Angataka famonjena taika. Angataka famonjena tamin'Andriamanitra. Mbola mitovy amin'ny Baiboly hatramin'izao eto Androndrakely. Eny avy tamin'ny tanin'ny Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy. Teto indray izany zao dia araka io voasoratra eto io fa tena nandalo ady mafy ihany koa Josafata sy ny vahoaka Joda rehetra tamin'izany fotoana izany. Rehefa nandalo ady mafy izy dia araka ilay lohahevitra naratsika androany hoe aza matahotra ianao fa mbola vonona foana Andriamanitra hamonjy anao na dia efa anaty ady sarotra ary ianao. Satria ny anokafako an'ity lohahevitra ity dia hoe matetika ny olona rehefa anaty ady mangotrakotraka, matetika ny olona rehefa anaty ady miatra manaina dia nitahotra avy hatrany ny tonga ao anatiny. Ary izay mba tonga anazy alaim-panahy hitaraina ho an'olona. Izay mba tonga anazy alaim-panahy mba hitady olona malahelo hiantra anazy. Fa namporisihako ianao teo, aza metehitra amin'ny olona izany, aza mitady olona hitarainana na alahelo anao izany. Fa miazakazavaka ao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia vonona mandrakarivo hamonjy antsika amin'ny ady rehetra hatrehatra. Halleluja. Amen na fe. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga reto firenena maro izay nitambatra dia hiady tamin'i Josafata sy ny vahoaka Joda reto dia amparany tenin'Andriamanitra tokoa ry havana fa indraindray tokoa araka io teny hitantsika teo io hoe indraindray tokoa rehefa tojo ady miatsa manaina isika dia tonga foana ny tahotra araka ny teniko teny aloha. Kanefa tsy mijanona nanaiky ampaorian'ny tahotra teto Josafata. Naninona hony? Tsy nijanona ka nanaiky ampaorian'ny tahotra Josafata fa ozy ny Baiboly lasa nangataka famonjena tamin'Andriamanitra izy
sy ny vahoaka izay tao amin'ny fifehezana. Izany hoe na dia tao anatin'ny ady ara izy, na dia niatrika ady ara izy, na dia fiainy tahotra ara izy, dia ambarany tenin'Andriamanitra fa tsy nanaiky ho fatorany tahotra izy, tsy nanaiky amparin'ny tahotra izy, fa nisy fanapahan-kevitra ny raisiny dia andeha hitady an'Andriamanitra izy ireo. Alleloia. Ka nataony dia niatso ny vahoaka Joda rehetra izy mba hivavaka sy hifatihanina ary hitady an'Andriamanitra. Izany hoe lasa ny atoraka teo anatrehan'Andriamanitra, lasa ny anetry tena teo anatrehan'Andriamanitra izy, satria fantany fa raha ny heriny dia resy izy, raha ny heriny dia tsy afaka manao na inona intsony, raha ny heriny dia mety tsy tafavoaka manoloana ny ady, fa ny herin'Andriamanitra dia fantany fa hampandresy azy teo amin'lohan'ny ady izay natrehany. Ry havanao, eny tokoa tiako atongavana amin'ity tapany faharoa ity izao. Eny tokoa mety misy hanafika antsika ny tahotra indraindray eo amin'lohan'ny aretina, ny tsy fisinana inona inona, eo amin'lohan'ny tsy fisina olona mba-hanampy. Fa za miteny aminao androany, mety manafika ny aretina iteny aminao hoe efa marary be ianao, mety ho sitra dokotera ntsony io, totra tsy mahita toranao amin'ny alina. Mety manafika izy indraindray, mety tsisy olona manampy ianao dia fiainy tahotra ihany koa, tsisy olona mpamamonjy ianao dia mety fiainy tahotra ihany koa, ohatra tsy manana inona inafana manefa volan'olona fiainy tahotra ihany koa. Kanefa ny miantso anao andao anatona an'Andriamanitra mifanetretena tokoa, ka hitady an'Andriamanitra tahaka nataon'i Josafata. Fa hoy aminao androany, raha namonjy an'i Josafata sy ny Joda'Andriamanitra ka nampandresany izy ireo, dia mpandresy koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen na fe. Eo anatrehan'izany indrindra ry havana ho faraparanako sady ny tenin'Andriamanitra androany. Mety miatika tahotra ve ianao, mety tena mihainona tahotra ve ianao amin'izao fotoana izao, manoloana an'ireo olana, manoloana ny aretina, manoloana tsy fisina, manoloana ny adiny amin'ny tribunal. Dia sao ny teneko aminao andrany, torohevitra voalohany mba hatonga an'Andriamanitra hanafoana ny tahotra, mba hatonga anao ihany koa afaka taneta voninahitr'Andriamanitra. Dia sao ny torohevitra voalohany, andaotsika tena anao tahaka an'i Josafata sy Jeremia, tena sahy hivavaka sady hantoraka amin'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Faharoa, ny tokony ataontsika ihany koa dia manetretena ianao anatrehan'ny Tompo hoe Tompo, ianao ny lehibe indrindra. Izay tsy voavahako mbola hainao ny mamaha izany. Izay tsy vitako natao, izay tsy vitan'ny olona natao, vitanao io Andriamanitra. Izay nataonao faharoa, hoe tena tsy vitako intsony io Tompo, tena manetritena eto ambany tanamainao. Fahatelo, andaontsika rehetrarehetra tena hibebaka, hifona amin'Andriamanitra noho ny tahotra navelantsika nanjaka tao am-pontsika, satria ny tahotra dia ohatran'ny teny hoe tsy vitan'Andriamanitra intsony io, dia za rery sisa miaritra. Fa mahazanak'Andriamanitra antsika, andao hifona amin'ny Tompo, andao hibebaka, satria matetika ny tahotra dia ampiasain'ny fahavalo mba hanafoana ny finoana ao anatsika ao. Le tahotra dia fitaovam-piadiana anankiray ampiasain'ny fahavalo hamono ny finoana ao anatsika. Ka hoy aminao androany, mibeba eo anatrehan'Andriamanitra isika, manoloana re tahotra izay navelantsika hanjaka sy nanapaka atao amin'ny fiainantsika. Ary faefatra farany, andao rangaro atsika ireo dia volo mitondra ny ady sy ny tonareo tahotra amin'ny fiainantsika ireo. Fa za miteny aminao androany, tsy maintsy mpandresy ianao, hamonjy ianao Andriamanitra. Esory amin'izay ary ny tahotra dia mifikira amin'Andriamanitra, dia miantehera ny heriny fa tsy maintsy mpandresy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao izay amenina mafy anay izany tanteraka aminao izay manao amenina mafy anay izany hoy aho ho sitrany any aretinao, ivay olana io, mpandresanao amin'io ady io, ho tahina no avinao rehetra, ahita voninahitr'Andriamanitra amin'izay ianao, satria velona ny Andriamanitra ika. Halleluia, ndao ary hivavaka, tena hivavaka, ampiatra izay fampianarana fo izay tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Vavaka sika Tompo. Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao any amin'ny teny izay nanentanao anay aza matahotra. Aza matahotra tokoa ianao satria afaka mbola mampandresy anay ianao manoloana ny ady rehetrarehetra izay atrehanay. Mankasitraka anao Andriamanitra, tena misaotra anao ahako, satria raha namonjy an'i Josafata sy ny Joda ianao dia mbola afaka mamonjy anay ihany koa. Raha namonjy an'i Jeremia tao anatin'ny ady ny hatramanainy ianao dia mbola afaka mamonjy anay ihany koa. Mamindra fo ianao Jesosy, mamindra fo aminay ianao, vavahy ianao amin'ny fonao rehetra.
mivava 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 ny fonao manontolo eto ny tompo eto ilay Andriamanitra velona eto ilay mahay zavatra rehetra eto ilay Andriamanitra andray an-tanana ny adinao andao hiazakazaka hiantoraka ao aminy andao hiazakazaka metraka ny adintsika am-pelantanany ankino amin'Andriamanitra ny adinao apetrao am-pelantan'Andriamanitra ny adinao fa amonjy anao Andriamanitra androany ampandresy anao izy ary tsy maintsy mpandresy anao ny fiangonana. Ndao hiatoraka amin'Andriamanitra ary eto amin'ny tompony adinao rehetra. Jesosy dia niteny makanesa ty anko miasa fantatra sy mavesatretana fa zany me fitsarana ho an'izany olona zany. Andao ary makanesa amin'ny Jesosy, makanesa amin'ny Jesosy, ho eto ho amin'ny adinao, ho eto aminazy ny adinao, vonona andray an-tanana ny adinao izy. Andao hianatra hiatoraka amin'Andriamanitra, andao hianatra hiatehitra amin'Andriamanitra, andao hianatra hiankina amin'Andriamanitra. Antsoa izy androany, antsoa izy, antsoa izy. Manao fifonana amin'ny tahotra navelanao nanapaka tao anaty. Manao fifonana amin'ny namelanao ny tahotra hantsaka teo amin'ny fiainanao. Ka lasa natonga anao tsy niatehitra tamin'ny tompo intsony. Ohatra ny hoe lasa tsy natoky an'Andriamanitra ianao noho ny tahotra navelanao nanapaka. Noho ny tahotra navelanao nanjaka. Dia lasa tsy niatehitra amin'ny tompo intsony ianao. Lasa tsy saniankina tamin'Andriamanitra isika. Satria navelantsika nanjaka ny tahotra. Mifina amin'Andriamanitra androany. Mipepahina tren'Andriamanitra androany. Miverena hiankina amin'Andriamanitra. Miverena indray hiatehitra amin'Andriamanitra. Miverena indray hiatoraka sy hiantso an'Andriamanitra tahaka nataon'i Josafata, tahaka nataon'ny vahoaka Joda, tahaka nataon'i Jeremia. Andao hiverina hiatoraka amin'Andriamanitra. Amasino amin'ny rahanao Jesosy ny fonay. Esory amin'izay ny tahotra amin'izao fotoana izao ary. Apetrao amin'ny fonao amin'izay ny tananao ary. Ho antsika fiangonana, ho anao any an-tokantrano, apetrao moramora amin'ny fonao ny tananao. Ianao izay miatrika ady miatra manaina, ianao izay ao anatina olana saribahana, ianao izay ao anatin'ny ady maro be tahaka ny Josafata, ataovy moramora amin'ny fonao ny tananao. Fandroany Andriamanitra dia miantso anao hoe esory amin'izay ny tahotra, esory amin'izay ny tahotra. Andao roantsika ilay fanany tahotra ary. Roa ilay fanany tahotra amin'izao fotoana izao fampandresanao Andriamanitra. Mialohan'ny andrasantsika ny fandresena, mialohan'ny andrasika ny famonjen'Andriamanitra. Toeriny tahotra, toeriny tahotra, toeriny tahotra, roa ny heriny tahotra, toeriny heriny tahotra, foan'ny heriny tahotra androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, na inona tahotra nameno fo, roana izany miala ao anatin'ny fon'ny olona, miala ao anatin'ny fonay fanamatahotra, fanantahotra rehetra miogotra, 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 miogotra amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, didina amin'ny anaran'i Jesosy, miale, 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy. Toerany, toerany, efa manomboka misy afaka zao, efa manomboka misy afaka zao. Hiala ny tahotra androany dia ho tonga amin'ny fandresena. Hiala taminao ny tahotra dia ho azonao ny fandresena avy amin'Andriamanitra. Ho azonao izay vavoman'Andriamanitra ho anao. Miala ilay fanampitona tahotra, miala ny fanaratsy mitondra tahotra, miala daholo ny herin'ny tahotra rehetra, miala ao anatin'ny olona ny herina tahotra. Miala, 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy. Las, 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 tongotra hatramin'ny fakany ary. Manao veloma tanteraka anay ny tahotra. Atso avelanay napaka sy antsaka ao anatinay tsonony ny tahotra. Angina isika amin'izao fotoana. Ho anareo any an-trano na ho antsika ato anatin'izao trano fivavahana izao, mifantohy tsara. Aza mbola vela hiala amin'ny fonao mihitsy ny tananao. Sa mahita hoe fa niala ilay tahotra. Satria ianao mihitsy tsy nanaiky hametraka ny tahotra hibahanao am-ponao tsony. Ao aoriana amin'ny fialan'ny tahotra dia ho tonga amin'izay ny fandresena.
aneo ny heriny sy ny asany amin'izay Andriamanitra. Noho izany ao anatin'ny tananao mipetraka amin'ny fonao iny dia mbola velako hiasa ny herin'Andriamanitra. Zay. Reo ady rehetra, reo ady nampiorohoro, reo ady nampamoy fo, reo ady efa niatra tamin'ny ainao. Iongotra zany androany. Iongotra zany androany zay. Tsy maintsy andeha reo e. Tsy maintsy andeha reo ah. Tsy maintsy andeha reo androany. Iongotra tanteraka amin'izay. Iongotra tanteraka. Miaraka amin'ny aretina. Miaraka amin'ny fahasairanana. Miaraka amin'ny olana. Miaraka mivoaka amin'izay. Amin'ny anjara Jesosy. Miala. Miala. Miala hoa. Miala amin'izay aingana. Miongotra anatin'ny olona. Miva. Miva. Miala. Titena amin'ny anaran'i Jesosy. Anao izay misy sakana any amin'ny zavatra ataonao, na any amin'ny asa, na any amin'ny fidiram-bola. Raisy mifanafana ary. Apitako ny herin'Andriamanitra zao hiasa. Io karazana sakana miara-bola eo. Io sakana any amin'ny asa, may izany, ravo izany, fanako izany, fanako izany. Miaraka ilay fanahy tsy matafita, fanahy tsy matafita, fanahy manakana. Aingana miala izany. Miala, 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 miala aho. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'izay aingana. Miale, miale, miale. Miala hoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izy fanafano amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha. Mandresy izy manoloana an'io ady eo. Izay olona marary rehetra. Izay olona marary rehetra. Izay ady mitondra orohoro sy tahotra. Mitondra fanahiana ao anaty. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Didina ny aretina. Miala fanaitainana. Hatramina fanana famosaviana. Fanana famosaviana. Ny herina famosaviana. Poteha zany. Potehana. Potehana. Potehako. Ravaiko. Fohanako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana daholo ny vatana marary. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy afaka izao fiangonana izao. Raha nandresy ry Josafata sy ny Joda dia mpandresy koa izao fiangonana. Rehefa nandresy Jeremia dia mpandresy koa ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy foana ny tahotra. Fanomboka hiankina sy atoraka amin'Andriamanitra amin'izay ny olona. Isokatra ny lalana izay nikatina rehetra. Ary sitrany ny aretina rehetra tao amin'ny vatana. Dia ho tahian'Andriamanitra ny izao fiangonana izao. Ndao hisaotra an'Andriamanitra isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny nampitondrainao ateto. Anao ny voninahitra sy ny tera. Anao ny haja sy ny fankasitrahana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tompo raiso izany fankasitrahana. Raiso ny tera. Raiso ny sotra ho anao Jesosy. Satria noho ianao na tonga ny zavatra rehetra nitranga sy ny seteto. Ary ankehitriny mivavaka amin'ny tsodrano. Fahasoavan'Andriamanitra ny anaraka ny fiangonana rehetra. Ilay fiadanan'Andriamanitra feno napaka ao anatin'ny tokantrano sy nisam-batan'olona. Ho tahina ny any tokantrano any. Ho tahina izao fiangonana izao. Ny fiadanana ny eo am-ponizara ao anay. Fahasoavan'Andriamanitra ny anaraka anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Saotra Andriamanitra io. Alleluia. Amen. Andao ary tsika hitehaka ho an'ny Tompo dia afaka mirava isika zany ho an'izay janona dia afaka mijanona ihany